Mbola amin'ny fifaliana indray ry havana no anononana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ho amin'ny isa-tokantrano. Jesosy Kristy ilay mpisorony avo indrindra. Jesosy Kristy ilay mpisorona avo indrindra. Izany no misongadina amin'ity mofinainantsika anio ity. Bokin'ny Hebreo 7:9-20 hatramin'ny 9:20. Jesosy Kristy ilay mpisorona avo indrindra. Arakaraka ny fanendrena na ny fifidianana dia misy karazany ny asa fisoronana. Misy ireo mpisorona tsotra avy amin'ny taranak'Levy. Misy izay ambonimbony kokoa noho izany, ireo antsoina hoe mpisorona be, izay hany afaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra. Fa mbola misy koa izay voalaza ao amin'ny testamenta taloha, antsoina hoe mpisorona na fisoronan'ny Melkizedeka, izay ambara tamin'izany fa mpisorona lehibe, atao hoe mpanjakan'ny fahamarinana, mpanjakan'ny Salema, mpanjakan'ny fiadanana, izay heverina fa tsy manandray, tsy manandreny, tsy manantantara-pirazanana, ho ny voalaza ery amin'ny 9 amin'ity Hebreo 7 ihany. Izany no heverina fa ambony indrindra. Kanefa rehefa ampitaina kosa amin'ny fisoronana nataon'i Jesosy Kristy, dia hita miharihary fa i Jesosy no mpisorona avo indrindra, na arak'izay voambara matetikety dia hoe mpisorona mandrakizay. Tsy misy azo ampitaina amin'ny fisoronana nataon'i Kristy. Ny fisoronana samihafa izay nisy teo amin'ny tempoly sy teo amin'ny fiangonana ary teo amin'ny tantaran'ny vahoaka voafidin'Andriamanitra. Ny fisoronana nataon'i Kristy no faratapony amin'ny fahamboniana rehetra. I Kristy ilay mahafeno ny fepetra rehetra ka sady sorona izy no mpisorona. Sorona izay ambarany 9:20 fa masina, tsy misy loto, tsy misy tsiny, tsy nikambana tamin'ny ota na atao hoe voasaraka tamin'ny ota, tsy nanam-pahotana, mendrika natao sorona, mahafeno fepetra amin'ny sorona tsara. Fa tsy sorona fotsiny izy fa sady mpisorona ihany koa. Tsy mba tahaka ny mpisorona rehetra izay manao sorona aloha ho an'ny tenany, avy eo indray vao manao sorona ho an'ny olona, ho an'ny hafa. Fa izy kosa tsy manana izay hoentina ho an'ny tenany, ka avy hatrany dia mitondra ny fisoronan'ny hafa. Tena feno ny fepetra, mampisoro ny avo indrindra sy mpisorona mandrakizay azy. Tsy mitovy amin'ilay voambaran'ny lalàna na ampitahaina amin'ilay izay voatendry ny firazanana na hoe amin'ny mahataranak'Levy. Eny, tsy tahaka ny fianianan'ny mpisorona rehetra koa aza, fa mpisorona mandrakizay, mpisorony avo indrindra, izany Jesosy Kristy. Rehavako malala ho ny tompo tsy edikevitra intsony izany. Ny fisoronana izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, fa ampy ho an'ny fahotana rehetra tamin'ny lasa sy ankehitriny ary amin'ny ho avy rehetra izany. Ilay fisoronana indray mandeha
izay nataon'i Kristy dia fisoronana mahafao be, tsy mijery sarangana fiaviana, tsy mijery ny adiriny fahadisoana vita. Eny, ampy ho an'ny sokajim-pahotana rehetra ny fisoronana nataon'i Kristy. Ho antsika ankehitriny izany dia misitraka sy mandray ny vokatra izany fisoronana nataon'i Kristy izany, ka raha toy izany ny asa-pisoronana nataony, toy inona sy manao ahoana ny fisoronana azontsika atao? Marobe tsika no manana anjara fanompoana ao anatin'ny fiangonana, araka ny fanomezam-pahasoavana tsiraray avy, araka ny andraikitra izay nifidianan'ny Tompo antsika tsiraray avy. Moa ve vitantsika na dia manakaiky fotsiny ihany aza ny lalan'ny fisoronana sy ny lalan'ny fisoronana izay nataon'i Kristy ho antsika? Moa ve manakaiky sa manalavitra ny dian'i Kristy tamin'ny nanoloran'ny tenany ho an'izao tontolo izao isika? Andeha ho ataontsika mikaravona amin'ny fifaliana, amin'ny fanetretena, amin'ny fanoloran-tena tanteraka ny fanompoana rehetra izay noraisintsika tamin'Andriamanitra, ny fahavononantsika hiasa ho an'Andriamanitra amin'ny kitsipo, dia maneho, manambara ny fahavononantsika ny handray marina ilay fanadiovana nataon'i Kristy. Andao ary ry fiangonana malala, andao ary ry mpanompon'Andriamanitra rehetra hazoto hiasa ho an'Andriamanitra, hazoto hanompo an'Andriamanitra, hazoto hanao ny fanompoana izay efa nifidianan'ny Tompo antsika. Tsy hitaray tanamepaka, tsy hanao tsobo-drano-dramengaly, tsy fiherinaina ny amin'izay andraikitra nomen'ny Tompo antsika, fa mihoatra lavitra noho izany no efa nafony ho antsika tsiraray avy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry avy. Misaotra sy nideranao izay Andriamanitra, ilay Andriamanitra nahafony zavatra rehetra ho anay, ilay efa nanolo tena teo amin'ny hazo fijaliana ho an'izao tontolo izao, hanananay ny anjara tsara. Ankehitriny izay mivavaka mba hanohizanay ny fanoloran-tenanao, hanatanterahanay amin'ny fitiavana ny fanomponanao eo anivon'ny fiangonana, ny fiarahamonina ary ny firenena mihitsy aza. Tsy mitsahatra izay mitondram-bavaka ireo rehetra izay azo pahoriana, izany toetra amin'ny endriny maro samihafa indrindra amin'izao andro sarotra izao, na ny aretina, na ny fahoriana, na ny vona maro samihafa, dia samy entinay eo anatrehanao. Andriamanitra, amin'irao fo avela eloka ary jereo amin'ny fitiavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.